Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition d'analyse politique sur Dago News TV. Nous abordons avec notre journaliste Letombo Ali les sujets qui animent le monde politique à Madagascar en ce moment. N'oublie pas de s'abonner et mettre un petit like. Mankazitra Tompoku. Hola tsarasika jiaby akoranandeha akory akoraranitsy miarabato ny vaovao voaboasantsika anio dia ny fietsika nataon'ireto tanora mamindrongony ao amin'ny nosy la Réunion izay nametavetan'ny sary vongany Masony Maria tena mahamoetsy ary mamoafady tokoa ny zavatra nataony satria dia novetavetainy ary nodakadakainy izy ireo ity sary vongana mampiseho ny renin'i Jesosy Kristy ity ho an'ny zareo kristianina katolika. Na atao aza hoe tsopino ianao ajainao ny finoan'olona saingy ny tanora ankehitriny efa diso mivoatra loatra no tsy manaja ninonina intsony tsisy rehetrarehetra nefa fa maro tokoa ny tanora no mivily lalana ankehitriny. Miampy ny fidorohana zava-mahadomelona dia tena mivoatra dala tokoa. Vao mainka moa nisy ity Facebook ity sy ireo tambajotra sosialy samihafa toy ny TikTok na ny Instagram dia atao fifaninanana mihitsy no manao zavatra tsy tokony atao dia aparitaka eny amin'ny tambajotra mahazona doka amin'ireo namana sy ny adala toa azy. Ny tsy tsapany anefa dia izao maro ireo olona tohina sy tezitra noho izao fanivaivana sy fametavetana ny finoana izao. Ny koa ao amin'ity nosy la Réunion ity dia olona samy hafa fiaviana sy finoana avokoa nefa dia tsy nahitana olana mihitsy izany atzay. Fa ity zavatra nitsangy ity dia mitondra fanontaniana ho an'ny olona maro any toerana hoe resaka tsy fitiavana manokana ny mpino katolika ve sa dia resaka rongony na adalana na tsy fahazakana toka nataon'ireto tanora ireto ka nahavitany izao fihetsika izao. Ny tily ny eveka any atoerana ka ho hitantsika eo ny toy an'ity tantara mampalahelo ity. Ny teto amintsika indray dia resaka momba ity ramatoa iray trahatehaka amin'ny diomby teo ampamakina trano tao Tamatavy ny 1 Martsa tokony tamin'ny 2 ora tolakandro teo eo tao Tanambao-5 parcelle 13 sy 20 akaikin'ny école la Colombe. Raha ny fizotsany zavatra niseho dia toy izao: nanararoatra ny tsy natao ny ramatoa ity ka niditra ary nisava ny armoara rehetra. Teo ampanaovana izany moa ity ramatoa ity ny tonga tampoka ny tompotrano ka niantsoantso izy hoe mpangalatra no sady nitazona ilay ramatoa. Vory avy hatrany ny olona manodidina ka nitazona ity mpangalatra vokany nidaroka ireo olona sasany vory teo. Nisy ihany anefa miaro ka nanontany azy ny antony nahatonga azy nangalatra nanao izao fihetsika izao. Nambarany ary fa tsisy sakafo hohanina hono izy sy ny zanany ka izay no antony nangalarany. Rehefa voadarika ireo olona teo moa izy dia niteny hoe atoerany amin'ny polisy aho re tompoko fahazavinoana. Sady mahatezitra no mampalahelo ity tranga-javatra ity. Teo ny nalahelo, teo kosa no nanamelo indrisy ry tany ry fireneko. Ka dia naninona loatra re isika malagasy ity rehefa avy ny famono malagasy mitady ravinahitra tatsy amin'ny nosy Maurice nivoaka tamin'ny haino aman-drery samihafa sy ny tambajotra dia re zao fa nahiditra pondra avy hatrany ireo tovolahy nahavanin-doza tamin'ity raharaha ity rehefa nandalo fitsarana ao amin'ny nosy Maurice. Raha tsy ahivona dia nisy lanonana fankalazana aniverseran'ny tovovavy malagasy iray monina ao amin'ny nosy Maurice ny alahady tolakandro teo ka nasainy ireo malagasy monina hafatany tao amin'ny nosy Maurice. Anisan'izany Olivier ilay tovolahy maty sy Arena namono azy ary koa i Bernard izay niray tsikombakomba tamin'ny Arena. Rehefa nirava ny lanonana dia nisy tovovavy iray nilaza fa very finday raikitra ny fahamaliana satria nambarany fa nisy nangalatra izy io fa tsy very fotsiny teo na nandravina fotsiny. Ka i Arena sy Bernard no nahihahiny nitsoaka nefa izy roa lahy ka teo niditra i Olivier niteny hoe averendro zalahy le finday fa aza atao izany kosa. Valiny no tsatoan'ny Arena ny tournevisy i Olivier ka ny fono mihitsy no vokany maty Olivier vokatsy ny ratsa nahazo azy. Efa mialokaloka any ampondra moa i Ery sy Bernard amin'izao fotoana izao. Izay indray no azo ambara momba ny trangam-piarahamonina tamin'ity androany ity. Veloma vetivety tompoko.